Anisan'ny toerana iray azo lazaina faritra mena ny komuna ambanivohitra fidirana. Ny talata 12 oktobra teo izay andro tsena any toerana dia nisy ary ny fifanjevoan'ny dahalo sy ny fokon'olona amin'ny mitataovonany indrindra tao Ambatolasainana Fokotany Ambalafeno. Nandritra ny fandoroan'ireo dahalo ny trano iray no nitrangan'ireo vatan-dehilahy ny ambony ary dia raikitra teo ny fifanjevoana. Ny oeritreretin'ireo dahalo angamba fa tsisy olona tsony ny tanàna dia tamin'ny 12 teo zany nisy dahalo niakatra tao amin'ny tanàna Ambatolasainana io. Nandoro trano izy ireo dia ao amin'ny faritra io moa dia efa misy zany le fangorohorona zany efa nisy omby very teo tao aloha kely io herinandro tao alohan'io angamba nisy omby very dia efa tsy mahandry andro tsy mahandry alina ny fokon'olona. Dia ny andro talata dia lasa niantsena ny akamaroan'ny olona. Dia rehefa niakatra teo zany ireo dahalo ireo dia nandoro trano dia rehefa nitranga ny vatandazany ambina ny tanàna dia avy hatrany zany ireo jolahy ireo dia tonga dia nikapa an'ilay zatovolahy anankiray. Dia rehefa nikapa an'ilay zatovolahy anankiray izy dia raikitra ny hodava. Dia efa raikitra ny hodava dia nisy ny fifanjevoana zany teo amin'ny rotota. Dia lavy tamin'izay zany ny jolahy anankiray. Ny ray kosa dia natao sambo belona dia nanontanian'ireo masom-pokon'olona dia avy hatrany dia nilazany namany ary misy maromaro izy ny mpinamana. Telo no dahalo maty tamin'izany, iray azo sambo belona izay efa natolotra any amin'ny Sandary Akasimiriotra moa.